ry malala mangataka aho mba ho ambinina sy salama amin'ny zavatra rehetra ane ianao tahaka izay anambinana ny fanahanao ho aminao ane ry havana ny fiadanana. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havana izay fampizarantsika amin'ity andro anio ity dia ny bokin'ny Tesalonianina faharoa toko voalohany ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy faharoambin'ny folo no afatra ho antsika indray ao anatin'izao alahady farany amin'ity volana marsa ity ka ny ainatsika ny loha hevitra hoe mamaly ny faharatsiana ny tompo. Mamaly ny faharatsiana ny tompo. Mampametram-panontaniana ry havana ny amin'ny fisian'ireo ady sy ny korontana amin'ireo firenena samihafa amin'izao vaninandro izay iainantsika izao, ary etsy an-daniny izany ihany koa ny tsy filamina ny fandriampahalemana, ny von'olona, ny fankanan-keriny, ny fisolokiana amin'ny endriny samihafa, ireny rehetra ireny ry havana no lakolosy manaitra ny fiangonana ankehitriny ary mitaona amin'ny fiangonana mba hiverina amin'ny mahafiangonana azy dia ilay fanilo sy fahazavana eo anivon'ny fiarahamonina. I Paoly apôstôly dia niarahaba manokana ny vahoaka kristianina tao Tesalonika ny amin'izay fahatsarany tamin'ny toe-po izay nasehony teo anatrehan'Andriamanitra, ary indrindra ihany koa ny amin'ny nahazahoan'izy ireo niatrika ny fampianaran-diso izay saika nahazo laka ny amin'ny mahatombotra ny andro iavian'ny tompo. Mba azahoana ry havana mandray lesona sy miaina izao soratra masina eo am-pelantanantsika izao dia ny bokin'ny Tesalonianina faharoa toko voalohany ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy faharoambin'ny folo dia ndeha ry havana ho tsoahantsika ny foto-kevitra hoe ny toetra mamendrika ny kristianina manana afatra telo ho antsika ry havana izao tenin'Andriamanitra izao. Ny voalohany, manana faharetana. Manana faharetana. Eo amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahadimy ry havana no ahitantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ity epistily faharoa any Tesalonianina ity no nanitsiny Paoly ny amin'ireo hevi-diso nitranga tamin'izany fotoana izany dia ny antsoina hoe parozia na ny amin'ny fiavian'ny tompo indray. Teo anatrehan'izany ry havana ny fitombony fanenjehana ihany koa izay niatra tamin'ireo evanjelistra sy ireo kristianina, ary indrindra ny toe-panahy tsy mamendrika nasehon'ny olona sasany tao amin'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Na izany aza nefa dia misongadina manokana ny fampiasan'ny Paoly ny andian-teny izay ahitantsika azy ry havana eo amin'ny andininy fahatelo amin'ity tenin'Andriamanitra ity amin'ny anaran'i Jesosy: tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo rahalahy fa mahamendrika izany, satria mitombo fatratra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra. Ao anatin'izany ry havana dia ny dikateny iombonana dia nandray an'io tenin'Andriamanitra io toy izao ny hoe: tsy maintsy velom-pisaorana mandrakariva an'Andriamanitra izahay ry havana noho ny aminareo, mendrika ataonay izany satria mandroso fatratra ny finoanareo ary mitombo hatrany ny fifankatiavanareo. Ny dikateny iombonana moa no mandray izany tenin'Andriamanitra izany. Raha atao ry havana ny fampitahana ireo dikateny roa ireo izany hoe ilay dikateny izay eo am-pelantanantsika sy ilay dikateny izay adika ny dikateny iombonana eto Madagasikara, dia asoahana toy izao: ilay teny izay ambarany Paoly apôstôly tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva, mazava kokoa, tsotra kokoa ny filazany azy ny amin'ny teny hoe misaotra no ilay teny hoe velom-pisaorana.
fa izay manaitra manokana ry havana dia ny teny ambaran'ny Paoly apôstôly dia ny fanomerimberenany ny teny hoe faharetana na hiaretana eo amin'ny andininy fahaefatra sy ny andininy fahadimy rehefa nanaraka tsara isika ny famakinany soratra masina nambarany mpanompony teo ary hitantsika ihany koa zany amin'ny alalany reto fitaovana zay eo ampelantanantsika ireto. Arak'izany ry havana, raha ny andininy fahadimy tapany farany no jerena dia ambarany Paoly apôstôly sady izany koa no hiaretanareo. Amin'ny teny fototra ry havana zay nakana ny soratra masina dia ilay voambolana hoe paskety izay ilazana fahoriana miatra eo amin'ny olona ka mahatonga azy hanana faharetana. Arak'izany tsy hanana faharetana eo amin'ny fiainan'ny olona raha tsy efa nisy sedra sy fahoriana nandalo teo amin'ny fiainany. Ary ity voambolana paskety ity ry havana rehefa adiniana sy trandrahana tsara dia mifanakaiky amin'ilay voambolana hoe paska zay ankalazaintsika atsoatsy. Zany hoe i Jesosy Kristy no niaritra fahoriana ary tonga hatramin'ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty ny mampaharitra ny kristianina ankehitriny. Raha tsy maty zany Jesosy Kristy, raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia tsy afaka hanana faharetana ny olona ankehitriny. Ry havana, ny toetra mahamendrika ny kristianina dia ny fananany faharetana satria loza mitatao eo amin'ny fiainantsika kristianina ny tsy faharetana ary endriky ny faharatsym-pitondran-tena izay mety mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona. Ireny faharatsym-pitondran-tena ireny ry havana no anisany nampalahelo ny tompo, anisany natezitra ny tompo ka nitarika ny fahababoana ho an'ireo zanak'Isiraely tamin'izany fotoana izany, ka nitenena ny tompo azy namaliny ny tompo ny faharatsiny. Rehefa mamaky isika ry havana ny boky Jeremia mpaminany toko 2:20 ny andininy 9 amin'ny anarany Jesoa, ary amely ny mponina amin'ity tany ity aho na olona na biby ho faty ny arety mandringana izy. Amen. Ny faharoa ry havana zay avohitra n'izao tenin'Andriamanitra zao dia ny hoe ny toetra mamendrika ny kristianina faharoa manaiky ny ambarany soratra masina. Rehefa mijery isika ry havana amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia eo amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 10 dia hitantsika izany manaiky ny amin'ny ambarany filazantsara izany. Misy petrakevitra efatra ry havana no azo asongadina rehefa mijery amin'ny ankapobeny ny bokyny Tesalonianina faharoa isika. Araka ny fanehoan-kevitry eten'ny Charpentier ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe l'introduction du Nouveau Testament dia ireto ry havana mipetrakevitra efatra izay mety ho hita atao anatin'ny bokyny Tesalonianina faharoa. Mipetrakevitra voalohany dia ny hoe fisaorana an'Andriamanitra izay miorina amin'ny finoana azy. Mipetrakevitra faharoa, fampianarana ny kristianina mba tsy ho tonga ny andron'ny tompo. Fampianarana ny kristianina fa tsy mbola tonga ny andron'ny tompo kanefa kosa isy famantarana mialoha izany. Mipetrakevitra fahatelo, fifampivavahana sy fifanohanana eo amin'ny samy kristianina. Ary nipetrakevitra fahaefatra farany, fananarana sy tsodrana ho an'ny kristianina. Noho izany, raha izao andininy 9 ka hatramin'ny andininy 10 amin'ity tenin'Andriamanitra izay ompelantanantsika ity ry havana dia taon'ny Paoly ny kristianina mba hanaiky izay ambarany filazantsara. Misongadina manokana ry havana eo amin'ny andininy 9 amin'ity Tesalonianina faharoa toko voalohany ity ny tenin'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany ry havana mamaly ny faharatsiana ny tompo satria isy ny afo midedadeda indrindra ho an'ireo olona tsy mahalala
an'Andriamanitra, ireo tsy mandray ny filazantsara. Ny teny hoe filazantsara ry havana dia adikany teny fototra ao anatiny ty tenin'Andriamanitra zay oam-pilatanantsika ity. Rehefa jerena ny teny fototra dia zao ny fomba fandikany azy hoe to iangely io, izay midika hoe vaovao mahafaly ao anatin'ny olona ny soratra masina. Tsy hoe vaovao mahafaly ahely fotsiny fa vaovao mahafaly ao anatin'ny olona ny soratra masina. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, vaovao manahoana no hoeninao ankehitriny? Vaovao manahoana no hentsika ankehitriny? Fa raha mandinika isika ry havana ny vaovao ankehitriny, vaovao mampirikoditra amin'ny alalan'ireny tambazotra tserasera maro samihafa ireny, ny aina aman-jery. Hitantsika tsy hoe von'olona, famonon'olona, fakana-keriny sy ny karazany, izany no mitranga eo amin'ny fiainantsika. Fa Jesosy Kristy irery ihany ry havana, izy no vaovao mahafaly, izy ilay filazany tsara velona izay ao anatintsika ao. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, izao tenin'Andriamanitra izao dia mametraka indrindra fa ny vaovao mahafaly dia ilay Jesosy Kristy tompo, ilay mpamonjy eo amin'ny fiainantsika. Ka ny tenenan' Jesosy hoe izay mino aho o Jesosy, ny asa ataoko no ataony koa. Any amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Jaona 4:20 ny 2:12 tapany voalohany no ahitantsika izany. Ny amaranana ry havana ny fanazavana izao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe ny toetra mamendrika ny kristianina. Fahatelo, mandeha araka ny fiantsona, mandehana araka ny fiantsona. Hitantsika ry havana rehefa mamaky an'ity soratra masina ity isika, eo amin'ny 2:20 sy ny 2:20 dia ahitantsika amin'ny anaran'i Jesosy, ary izany no angatahana mandrakarivany aminareo mba ataon'Andriamanitsika ho mendrika ny fiantsona ianareo, ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asa ny finoana, mba ankalazaina ao aminareo ny anaran'i Jesosy tompontsika, ary ianareo ao aminy kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny toetra mahamendrika ny kristianina ry havana fahatelo, mandehana araka ny fiantsona. Tanàna lehibe any Makedonia ity Tesalonika ity, ary manana seranatsambo lehibe tao Gresy tamin'izany fotoana izany. Vokatra izany ry havana dia ny fangaroaroan'ireo fivavahana samihafa ny mponina tao, ary nanjaka ny antsoina hoe syncrétisme, vokatra ireo kolotsaina maro samihafa izay niditra tao anatin'izany toerana izany. Ireny rehetra ireny no nitsanganan'ny Paoly, nampianaran'ny Paoly ny vahoaka kristianina tamin'izany fotoana izany, ka hatonga azy ireny mba handeha arak'izay efa niantson'ny tompo azy. Satria Andriamanitra no miantso mba hahatonga ny olona ho mendrika izany fiantsona izany. Miankina amin'ny zara fanompoana izay nifidianan'ny tompo antsika ry havana atao anatin'ny fiangonana izany fiantsona izany. Ka ny fiantsona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia ny fahazotoantsika manao ny asa tsara rehetra izay efa niantson'Andriamanitra antsika atao anatin'ny fiangonana. Noho izany ny fiantsona ry havana dia miainga amin'ny tsirairay avy, ary ny tsirairay mitambatra no manome fikambanana amin'ny alalan'ny fikambanana samihafa eo anivon'ny fiangonana, ary ny sampana ao anatin'izany fiangonana izany. Ireny ry havana no tsy maintsy mifandray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay fototry ny fifandraisana. Ary izany ry havana no mahatonga antsika amin'ity andro anio ity mideran'Andriamanitra, misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny alahady ny fifandraisana sy ny fampahalalam-baovao. Afifapy moa izany no ahafantarantsika azy. Natao ifandray ny fiangonana samy fiangonana, natao ifandray
amin'ny alalan'ireny hainao aman-jery izay vokariny fiangonana Jesosy Kristy ireny. Ary ilaina amin'ny fiangonana mitondram-bavaka, ilaina amin'ny fiangonana mifampahery, ilaina amin'ny fiangonana mifanohana ao anatin'izany rehetra izany. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, ny tsy fanatanterahany olona na ny tsy fandehanany olona arak'izay efa niantsoana azy dia mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary izany nge no nahatonga an' Jesosy rehefa mijery isika ry havana ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Lioka toko faraka amby roapolo ny andininy faefatra amby roapolo tapany farany. Ary Jerosalema hotsahan'ny jentilisa mandra-pahatateraky ny andron'ny jentilisa. Isy famaizana zany ry havana miatra amin'ny olona rehefa tsy mandeha arak'izay niantsoana azy izy. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, ny amaranana n'izao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe ny fitaomana antsika tsirairay avy mba handeha araka izany fiantsoana izany, satria Jesosy Kristy no efa maty teo amin'ny hazo fijaliana, ary ny fahafatesany Jesosy Kristy no ahatsapany olona ankehitriny, fa tsy maty ny Andriamanitra izay ivavahany fa velona ao am-pony. Afatra anankitelo ry havana ny nambara tamintsika tamin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Mamaly ny faharatsiana ny Tompo, ny toetra mahamendrika ny kristianina voalohany, manana faharetana izy. Ary ny faharoa, manaiky ny ambaran'ny filazantsara, ny fahatelo sady farany mandehana arak'izay niantsonanao. Dia ho an'Andriamanitra irerene ny voninahitra. Amen.